Faly miaraba antsika rehetra ao anatin'izao fotoana iarahantsika manao ny herinandro fiaraha-mivavaka izao. Amin'ity an'ity dia hifantoka amin'ny resaka vehivavy isika. Tsy hoe resam-behivavy fa resaka vehivavy. Mikasika fiainana vehivavy niaonana tamin'i Jesosy izay no resahantsika, hotiniantsika amin'ity an'ity. Fiainan'i Jesosy tamina vehivavy anankiray, kanefa izay fiainana izay dia voarakitra ao anatin'ny tantara ary resahana hatrany mandrakitsika mifampiresaka izao. Efa tany amin'ny 2 taona lasa tany izany. Zava-dehibe io tantara io satria nahoana hoy ianao? Tamin'izany fotoana izany dia maro ny lehilahy, betsaka kokoa ny lehilahy nanatrika an'ilay fiainana, nanatrika ny toroteny izay ataon'i Jesosy. Betsaka ny lehilahy, raha raisitsika ireo tantara ao amin'ny Baiboly, namana olona tsy omby 5,000 izy ary lehilahy no resahana ao anatin'izany. Ary mahavariana ihany koa ao anatin'ity fomba anehoan'i Jesosy ny hafatra amin'ity an'io ity dia lehilahy ihany koa no manoratra. Lehilahy no mpanoratra. Midika izany fa tokony ho liana isika lehilahy, na dia resaka mikasika ny vehivavy aza no aroso amin'ity an'io ity. Mety mihevitra angamba ianareo fa tsy dia misy lanja ny mason'Andriamanitra ny fiainanareo tamin'ny lasa na tamin'ny ankehitriny. Mieritreritra ve ianareo fa manakana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hikasika sy hanarona ary hanadio sy hamonjy anareo ny zava-bitanareo tamin'ny lasa? Mikasika izay indrindra ity lesona omena sy hozaraina ho antsika ity. Milo izany dia manasanao hiaraka hivavaka. Andriamanitra ray be fitiavana any an-danitra, velom-pisaomana anao izahay, misaotra ny amin'ny fitahinao satria menao ity fotoana ity ahafahanay mandray lesona avy amin'ny fifandraisanao aminay olombelona. Meteza hanatrika izao fotoana izao, aroka ny fanahinao no anazava sainanay ahafahanay mahatakatra ny hafatra tianao mampitaina. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Mafana ny andro tamin'izay fotoana izay, migaingaina ny hafanana, ary Jesosy dia namakivaky toerana lavitra dia nandalo tao amin'ny tanàna anankiray. Mialoha izany andalovany amin'ny tanàna izany dia niato teo amin'ny fatsakana anankiray Jesosy. Tonga teo izy. Tamin'ny fotoana ihany koa nefa dia nisy vehivavy anankiray andeha haka-rano, andeha hantsaka raha vehivavy. Amin'ny fotoana efa nomaniny, efa nalamin'ny tsara ny fandaharam-potoana, rehefa tsy misy ny olona mivezivezy, amin'ny fotoana izay tsy misy mantsaka rano, amin'ny mihitsy izy no mandeha. Toy ny hoe miafinafina, toy ny hoe tsy te hiresaka aman'olona. Maro ny zavatra nenan'ity vehivavy ity, satria misy antony mahatoy izy tsy te mifanerasera amin'ny olona. Mety efa voafitaka imbetsaka izy io. Mety rehefa mandalo izy dia mahazo tondromolotra amin'ny mpiara-monina. Kanefa nahafinaritra ary havana dia izao. Rehefa niaona tamin'i Jesosy izy dia notaritin'i Jesosy ny resaka. Ary izay dia lesona lehibe ho antsika ihany koa. Jesosy mitaritra resaka. Izy no manomboka ny resaka. Ary fomba n'Andriamanitra mihitsy izay. Izy no miteny hoe andao hifandahatra isika. Izy no manontany hoe aiza ianao? Ary eto rehefa niaona tamin'ity vehivavy ity izy, ao amin'ny jaonina 4 no misy ny tantara, azontsika averina vakiana izany toko ao amin'ny jaonina 4 izany. Hoy Jesosy hoe raha vehivavy, omeo aho hosotroko.
Jesosy mantsy tamin'io tena nangetaheta izy. Araka ny efa natsidiko teo dia nafana ny andro ary efa nandiha dia lavitra izy tamin'izay fotoana izay. Olombelona toa asy anao Jesosy tamin'izany fotoana izany. Hoy ny sokatra masina hoe tamin'ny andron'ny nofiny reraka izy. Nangetaheta izy. Kanefa tsy rano ihany tediavin'i Jesosy fa fanahy ovonjena ihany koa. Gaga ity vehivavy ity tamin'izay fotoana izay. Satria haitsika ny tantara fa lehilahy jiosy anankiray miresaka amin'ny vehivavy ary mitady fanampiana tamin'izany vehivavy izany izay tsy jiosy fa samakitana. Gaga izy. Ahoana ary zany zava-miseho zany? Kanefa rehefa andrahantsika io tantara io dia tohizan'i Jesosy ny resaka ao amin'ilay andininy ao amin'ny Baiboly. Raha vakitsika ny sokatra masina dia hoy izy hoe mpahoira vehivavy taminy, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko sotroina nefa ao vehivavy samakitana, fa ny jiosy tsy manan-raharaha amin'ny samakitana. Zavatra mety ainana ihany koa zany. Mety misy hevitra mibahana miloa ao anatin'ny fisainana, ao anatin'ny fomba fijerinao ho an'ny lehilahy ohatra. Vehivavy zao no resahana amin'ity lesona iarahantsika mifampizara ity. Dia efa mety manana eritreritra ianao hoe lehilahy toy izao zany. Zao ny fomba fiainana zany, zao ny ao an-tsay zany. Ho an'ny lehilahy ihany koa, rehefa misy vehivavy miresaka aminy, manahoana mety ho fisainanao, mety makaiza ny fandinianao, fa ny zavatra niseho dia tsy napozin'ilay vehivavy ny resaka nataon'i Jesosy. Niezaka namaly izy, kanefa hoy Jesosy hoe raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe omeo aho ho sotroiko, dia ianao no nangataka taminy ka nomeny rano velona. Manomboka tarihan'i Jesosy ny resaka. Eto ny lalindalina kokoa. Ary dia liana ity vehivavy ity tamin'izay fotoana izay, tsapany fa hafa tsy toy ny lehilahy rehetra ilay manoloana azy. Hoy izy hoe tompoko, tsy manana fanovozana ianao. Tsy manana fanovozana ianao. Lalina ny fahatsakana. Koa avy aiza no azonao zany rano velona izany? Ianao ve lehibe no Jakoba razantsika izay nanome ity fahatsakana ity? Mbola misy fifanoherana ny fandraisana izany resaka izany. Ity vehivavy ity mantsy dia mitady valiteny mazava izy avy amin'ilay olona miresaka aminy. Dia mbola tsy napoizina hatrany ny valitenin'i Jesosy. Ary rehefa tohizantsika ny tantara dia lohabolana ilay vehivavy nanao hoe 5:10, tompoko, omeo zany rano zany aho, mba tsy hangetaheta na anketo hantsaka intsony. Mbola tsy azo ny resaka. Ny eritreritra ity ramatoa ity dia hoe vahaolana, ara-nofo, resaka mikasika ny fiainany andavanandro no arosin'i Jesosy. Mafy tokoa zany mandeha mitady rano izany. Ho antsika eto Madagasikara moa dia raha fa misy ny mahazo zazavavy ny ray aman-dreny terabao dia hoe nahazo mpantsaka. Mety tsy dia mahaliana antsika izany eto Antananarivo satria misy ny rano izay tovozina. Fa amin'ny faritra maro eto Madagasikara dia tena mantsaka tokoa ny vehivavy. Ary misy toerana tapakandro, mety mahery aza, mitady rano hosotroina ho an'ny ankonany. Rano hosotroina, hidiovana sy ho ampiasaina. Ary ity vehivavy ity araka ny resantsika teo dia amin'ny atoandro no lasa mandeha mitady izany rano hosotroina sy hidiovana izany. Ka hoy izy hoe raha any aminao ary misy ny rano velona, omeo aho mba tsy hanketo intsony. Haitsika loatra ny toy an'ity tantara ity. Liana ilay vehivavy.
ary dia tohizany Jesosy ny fanazavana. Raha fa miresaka amin'i Jesosy ve izaho sy ianao? Liana ve izaho? Liana ve ianao ny hainao an'i Jesosy? Mety toy ny vehivavy ihany koa izaho sy ianao. Inona ny hotafianay? Inona ny hosotroanay? Izay ny antsaka. Azontsika raisina hoe inona ny ivelomanay? Izany rano ho tadiavintsika izany. Kanefa Jesosy Kristy dia mitarika azy ianao ho any amin'ny hevitra lalina kokoa, dia mikendry ilay mandrakizay. Nataon'i Jesosy dia zao, rehefa hitany fa tsy natakatra lavitra ny sain'ilay vehivavy, dia hoy izy hoe nanaralaivo ny vadinao. Misy dingana ambonimbony kokoa indray hitarihan'i Jesosy ny resaka eto. Zao ary, liana ianao amin'ilay rano, alaivo ny vadinao. Vao mainka taitra ary zendana ity vehivavy ity. Raha toizantsika ny tantara izay efa haintsika azo vakiana ao amin'ny Jaona 4 dia niariary, ny baribary teo amin'i Jesosy ny fiainan'ity vehivavy ity amin'ny antsipiriany. Ary toy izany koa izaho sy ianao. Fantatr' Jesosy ny momba sy ianao. Tsy misy miafina aminy ny zavatra iainanao. Eny, fantatr' Jesosy avokoa ny momba azy. Tahaka ny afantarany momba ny vehivavy tsirairay izay mitady fihedarana sy filaminana ary maniry ampeseviny ny fiainany. Fantany izay antenantsika sy andranantsika mba amin'ny fahorintsika. Fantany ny teny mandratra antsika. Fantany ny zavatra rehetra. Indraindray nge ny vehivavy dia tojo toe-javatra izay manery azy ireo hiaiky ny tena toetrany marina. Ary tsy afaka manao sarotava intsony na mety tsara velatsia izy amin'izany. Miaona amin'i Jesosy izy dia ariarin'i Jesosy ny zavatra rehetra. Sahiratra ity vehivavy ity tamin'izay fotoana izay. Nanantena izy tsy hanelingelina olona na ho voahelingelina. Kanjo. Sahirana ny sainy fa nianjaanja. Niseho teo avokoa ny mikasika azy rehetra. Zao izy dia vonona ny amboraka sy hitantara ny alahelo. Naneho herim-po izy tamin'ny ekeny fa tsy nanambady. Tsy manana vady izay tena tia azy. Na dia maro aza ny lehilahy efa teo amin'ny fiainany. Nisy savorivory ny fiainany. Tsy nisy heviny raha ny marina. Kanefa Jesosy tsy hoe ampiseho an'izay fiainana izay, mahatonga ilay vehivavy ho kivy, mahatonga azy ho difitry ny alahelo, fa kosa ampisava ny olana, anala ny sarona sy ny takona rehetra, ary efa nahatsapa izay fahazavana izay ity vehivavy ity dia nivadika andrasa. Raha miainga tany an-trano izy, toy ny olona miafina, mandeha mangingina amin'ny andro atoandro, midify amin'izay olona tokony hifanena aminy. Ankehitriny izy rehefa nahafantatra fa ilay mpamonjy no miresaka aminy dia lasa izy andeha hanaitra ny ao an-tanàna, andeha hizara ny vaovao mahafaly, ary andro amin'ny mpahasahiny ny olona rehetra ao an-tanàna, andeha hizaha izao lehilahy izao. Izy anga, izao anga no Kristy. Dia nandao sinina izy ary nakany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha hizaha zaro lehilahy zaro izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao anga no Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'i Jesosy. Tsy sakana intsony ny fiheverana ataon'ny olona aminy. Efa misy hevitraikitra mitapisaka ny amposy ao an-tsain'ny fiarahamonina mikasika an'ity vehivavy ity, fa tsy sakana intsony izany. Mahafinaritra fa rehefa miona amin'i Jesosy ny olona, na vehivavy, na lehilahy, na tovovavy, na tovolahy, na kely na lehibe, dia misy fiovana eo amin'ny fiainany. Inona ny fanandrambana raha-panantenaka tsahanao? Fivavahana mampiadana sy mampilamina ve? Fombafomba ara-pivavahana ve?
Andriamanitra dia miantso. Jesosy dia miantso asenao hivavaka amin'Andriamanitra. Hoy izy hoe vavy ny andro, sa tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasin'ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andeha hivavaka amin'Andriamanitra isika. Le Andriamanitra izay afaka manova ny fiainantsika. Ninona zavatra anseho teo amin'ny fiainanao, teo amin'ny lasanao, ain'Andriamanitra ny manamboatra izany. Nafinahitra fa natakatra izany lesona izany ity vehivavy ity, ary dia nisy heviny ny fiainany taorian'izay. Andriamanitra manamboatra, Andriamanitra mikarakara, Andriamanitra manala ireo sakana rehetra amin'ny fiainanao tsy handrosoanao, ahafahanao manao ny asany, ahafahanao mijoro vavolombelona eo amin'ireo manodidina anao. Aza miandry olona hoe misy olona zany, za moa zany efa tsy tsara ny fiainako, ny lasako mampalahelo, mahamenatra ao fiarahamonina. Aleo ny olona mba handrasana, mba hiteny amiko hoe averina ny hajanao, averina ny lazanao, atao tsara re ny lazanao. Aza miandry an'izany. Ity vehivavy ity ry havana, tsy niandry ny fiarahamonina izy hiteny aminy an'izany teny izany, fa rehefa nafantatra an' Jesosy izy, rehefa nandray an' Jesosy izy, dia izy ny nanatona ny fiarahamonina. Ary ny mahafinaritra dia izao, voataonany ny iray tanàna ho eo amin'i Jesosy. Raha mitondra fivavahana eo amin'ny fiainanao Jesosy dia toroy ny anarany. Tahaka ny nataon'ilay vehivavy Samaritanina, aza metehitra amin'ny olona mba hamerina amin'ny laony ny hajanao na ny fahasambaranao. Ataovy an-tsaina fa Andriamanitra dia mamela heloko, manome toky ary manokatra lalana fa misy finoana sy fanantenana, sady manova ny toe-tsainao sy ny toe-pananao. Raha tianao ny ahafantatra misimisy kokoa an'Andriamanitra sy ahalala ny tena fivavahana marina, dia mangatafa fanampiana amin'ny fanamasina izao ankehitriny izao. Andeha hiaraka hivavaka isika, satria tsy misy afa-tsy Jesosy ihany no afaka merina ny toerana tena misy asenao. Izao anefa, raha miantso anao izy ka manao hoe avy ary hifandahatra, raha miteny aminao izy hoe andeo hiresaka, andeo hifanakalo hevitra, te hampitafatra aminao aho anio, raha mandondona eo amin'ny varavaran'ny fonao izy, ny andrasany dia ny anokafanao ny varavarana, satria te hifandray aminao Jesosy. Ary ny fifandraisany aminao dia tsy mijanona fotsiny ihany amin'ny zavatra ilainao eto amin'ity fiainana mandalo ity, fa hitondra rano velona miboboka dia fiainana mandrakizay ao anatinao sahady izany. Andeha hiaraka hivavaka isika mba handray an' Jesosy tahaka nataon'ity vehivavy ity. Andriamanitra araneo mbola vilom-pitsaorana anao zahay, satria nampianarinao fa ianao dia miresaka aminay, miteny aminay, mampita hafatra aminay, manazava ny sainay, ahafahanay matakatra ny zava-dehibe sarobidy indrindra, dia ny fampitomboana ny ara-panahinay. Raha io mamela ny helokay tamin'ny lasa rehetra, tamin'ny nanaovanay atsirambina ny resaka ny fifandraisana aminao. Ankehitr'izay dia mangataka anao mba hitoetra ao am-po sy ao an-tsainay ianao, ka na ny fikasanay na ny asa tanterahanay dia ianao mihitsy no hiasa eo amin'ny fiainanay, ka ianao no ho velona ary dia ho pistily ho vakin'ny olona rehetra izahay, tsy noho ny hery ny tenanay, tsy fahendrenay na fahaizanay na kajikajy ataonay, fa kosa vokatry ny fanahinao izay miasa mahery eo amin'ny fiainanay. Raiso ny fanoloran-tenanay amin'ity anio ity, ka toy ilay vehivavy dia vonona ny ainonao izay, mitenena eo amin'ny fiainanay, ary eo ka ny teninao hitoetra betsaka eo aminay mba hamoa eo aminay sy eo amin'ny manodidina anay anisany. Taioary ny fiainanay rehetra amin'ity anio ity, amin'ny anaranao Jesosy no angatany ny vavaka. Amen.